Miaraba tompoko androany sika de ndeha hiresadresaka hatrany mahakasika ny vaovao izay malaza dia malaza tokoa tato anatin'ny andro vitsivitsy tato. Fa mialohan'izany dia azadino ny milaiky ny vidéo tsika ary azadino ihany koa ny miabone amin'ny chaîne tsika mba ahafahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo izay alefany amin'ny CCC ohatran'izao ny fanaovana azy. Araky ny fantatra moa ary araky ny lalana tokony ho izy dia rehefa mametra-pialana ny président république dia tokony raisiny loha olony sena avy hatrany ny fitondrana. Kinanjo anefa tsy izany ny zavatra niseho fa Andriamatoa Antsainy Kristiano nandray ny fitondrana. Izay indrindra no nampisy olana hatramin'izao satria tsy manaiky ary tsy hanaiky an'izany velively ireo vondrony candidat 12 izay ilatsaka ho fidina ho filoham-pirenena. Rehefa nandeha moa ny fotoana dia tsy maintsy nivoaka ny fahanginany ihany Andriamatoa Hermanana Razafimahefa izay filohan'ny loholon'ny Sena. Nanao fanambarana moa ity farany fa tena vonona handray any fitondrana izy. Kinanjo anefa ny toa nahazo menace ankolaka fandrahonana faty ka noho ny fisiny izay fandrahonana ho faty amin'ny fifofonany ainy izay indrindra no nahatonga azy miniatsy nandray ny fitondrana na dia teo aza ny finiavany izay tokony handraisany izany fitondrana izany. Raha izany tokoa arany zavamisy tena fitiavan-tanindrazana tokoa veny misy eto amin'ny tany sy ny firenena sa hoe fitiavan-tseza. Iarahantsika mamaly amin'ny commentaire izay fantanina izay. Manoloana izay fandrahonana izay nahazo any Andriamatoa président loholon'ny Sena ny Madagasikara izay dia nanao fanambarana Andriamatoa Solombavambahoaka any Madagasikara izay voafidy teto Antananarivo nilaza hoe tokony asina fanaraha-maso akaiky ny amin'ny fiarovana ny ainy loholon'ny Madagasikara satria manko ny yahiyahy tsy mba havana ary tsy Andriamatoa Paul Bera irery ihany nefa nanao izany fanambarana izany fa maromaro ireo olon-dehibe izay naneho hevitra ny amin'ny tokony hametrahana ny fiarovana manokana ho an'ny filohan'ny Sena ity. Etsy andaniny nefa nilaza ny fametrahampialany ny ministra Nserasera. Mety ho inona reny dikan'izay fametrahampialana izay nataony ministra Nserasera izay? Misy fiantraikany amin'ny mety ho vokatry ny fifidianana ve izany? Sa ve noho ny fanohanany any Andriamatoa Andry Rajoelina izay nirotsaka ho fidina no mety ho antony izay fametrahampialana izay? Tsy izy rera nefa ny ministra nilaza ny fametrahampialana fa misy ministra hafa ihany koa. Raha arak'izany ara nateo aza ny filazany Andriamatoa loholon'ny Madagasikara fa noho ny menace izay nahazo azy nahatonga azy tsy nandray ny fitondrana. Raha ohatra ara amin'izao ka manapa-kevitra ny HCC fa hametraka ny fitondrana amin'ny Andriamatoa filohan'ny loholon'ny Sena dia mety ho inona re zany ny vokatra teraka izay fanapahan-kevitra izay raha toa ka misy. Eto am-pamaranana dia asiko resaka ihany ny mahakasika ny candidat anankiray izay tsy maintsy nalefa ny tsabo-tena any ivelany ka noho izany dia tsy afaka ny hiatrika ny fidianana ho filoham-pirenena izy araky ny nambarany ka dia mankahery sy mirary soa azy izahay avy ety Ouattara gasy ary ihany koa mankahery ireo candidat izay hirotsaka ho filoham-pirenena ka de mirary soa izay tsy zay ara tompo lasy tompo vavy ny mahakasika ny resadresaka atsika amin'ity vidéo ity ka dia manasanao hatrany hilaikian'ny vidéo atsika ary ihany koa manasanao mba hiabone amin'ny chaîne atsika mba ahafahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo izay ho alefanay MCC tong Ouattara gasy ka de mirary soa mankasitrako ori pitondra fanjakana asa mity gasikara tanindrazana malala ivavagna ny tsy manaranare kulukulu ty gasikara-mbandroso fa tsy latsika fara ny fitiavagna anao tsy miala angatangolo veny ty tsy fara tiara baba avambonimbony avambanimbany avambonimbony avambanimbany Zanakadago zao Zanakadago zao fiera fa Zanakadago zao tsy mivakirano Zanakadago zao Zanakadago zao fiera fa Zanakadago zao tsy mivakirano